GBT Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Rotona teorina orinasa mpikojakoja sy mpanao lalana miisa 200 no mbola tsy nahazony volany. Arak'izay nivenina nanao hetsika fitakiana teo anoloan'ny ministeran'ny asa vavety izy ireo androany ary mangataka ny filohan'ny repoblika hanao soniny taratasy famoahana ny vola. Tsy mazava ny didim-panjakana fampiarana ny fampiakarana karama izay nivoaka tamin'ny 1 Jolay ho ny filohan'ny SSM. Tsy voafaritra mazava ao anatin'ity didim-panjakana ity raha ny fanazavana ny fampiakarana karama 7,700 ho an'ireo orinasa tsy miankina sy ny fampiakarana karama 5,900 ho an'ny mpiasa mpanjakana. Nandiso ny tenin'ny ministry ny fitaterana Roland Ranjatoelina ny mpitondra tenin'ny Komoro tamin'ny alalan'ny interview nataony ny 13 Jolay. Nomelohan'ny ity mpitondra tenin'ny gouvernemanta komorian'ny ity ny filazan'ny ministry ny fitaterana malagasy tamin'ny RFI fa ao anatin'ny lininy ozy Komoro amin'izao fotoana. Tsy mbola nisy ihany koa ny taratasy fangatahana nataon'ny fanjakana malagasy mahakasika ny fampodiany ilay volamena tratra tany an-toerana. Nitrangana hain-trano ny atoandro teo teny Ankadifotsy misy tamin'ireo mponina nolaza fa nininandora n'ilay trano azo ary nihitatra tamin'ny trano manodidina. Andrasana ny valin'ny fanadiadiana tanteraha mpitandro ny filaminana sy ny mpamonjivona teny an-toerana. Maharesaka iraisa amin'ny pirenena. Misy 5 ireo namony ainy raha toka 50 ireo naratra tao amin'ny tanàna ny Goma any RD Congo. Taorian'ny fifandonana teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny miaramila ny firenena mikambana tany an-toerana. Ny antsiprian'izay. Ankasitrahana trany ianao misafidy ny fahitalavitra kolo amin'izao alina izao tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ary ampanajana ihany koa no anasako anao anarak'izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia mahakasika ny fitakiana orinasa mpanao lalana no isan'ny tarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity Rotona teorina. Orinasa mpikojakoja sy mpanao lalana miisa 200 no mbola tsy nahazo ny volany. Arak'izay nivenina nanao hetsika fitakiana teo anoloan'ny ministeran'ny asa vavety izy ireo tamin'ity androany ity. Ary mangataka ny filohan'ny repoblika hanao soniny taratasy famoahana ny volan'izy ireo ny mahatonga ny antota taratasy ho eny anivo ny fiadidinan'ny repoblika ihany koa izay mbola mampametra-panontaniana raha ny fitarainana voaray Gaeton Andriatsilavo. Mampametra-panontaniana ny zava-mitranga ka mahatonga ny volanay tio voaloha hoy ireto orinasa mpanao lalana ireto raha niverina nanao hetsika teo anoloan'ny ministeran'ny asa vaventy indray androany. Antony any amin'ny fiadidinan'ny repoblika hoy izy ireo no andasana anao soni amoahana ny vola. Tsy haina misy hoe akoetranao trano vesa mandoa 20% makana présidence agny ao amin'ny contrat nay tompoko. Sisy an'izany ao amin'ny baiboly contrat io manko ny baiboly igny ao amin'ny baiboly ao lefa manao asanao ka ao amin'ny contrat nay ao sisy hoe ny présidence zany mamemelevé ny tompony teny farany zay vao mandony vola fa réception provisoire réception définitive ny organe nanakaramanay sy ny mpamaso ny vola sy ny maître d'ouvrage zay no ao fa sisy présidence zany ao dia mahagaga anay hoe inona tazona anazy amin'ny présidence agny satria ny zavatra misy zany aketo dia hoe ao amin'ny présidence ao ny dossiernay efa 2 volana zany ao dia hoe miamby sy président o le resy o président o inona kay tsy anaovanao sonian'io sao dia mba sy rariny e. Efa nitanterana avokoa ny fangatana rehetra raha ny fanazavana. Isan'izany ny fanaovana ny audit izay navoaka ny filan-kevitry ny ministra ny volana febroary lasa teo ary vita ny volana martsa. Raha nisy ny tsy ara-dalàna tamin'ny fitsirihana natao tokony ho fantatry ny be sy ny maro zany ka omena ny volan'ireo nahavitany asa ny ara-dalàna araka io fitsirihana natao io hatrany. Zavatra mampalahelo dia ty tsy haiko hoe mba misy fifandraisany ve anao andriamato ministry ny travaux sy ministry ny vola tamin'ireo conseil d'état tao fa nivaly teny ministry ny vola tamin'izay dia mbola miandry ny audita zay audita ny efa vita e
de zavatra mbangatanay tompo avoatsy farifary sy ny vary iza no ara-dalàna iza tsy ara-dalàna aza pe ihany ary ara-dalàna fa izay le no ara-dalàna kosa mba pe ia fa maharary zay maharary zay arina moa tsy manalista hoe reto entreprise tsy navita ara-dalàna ty navita avoa hitapoko hitapirenena hitanarozay zay le atao transparence mangarahara tenentsika dradradradrasika isan'andro zavatra mampalairana koa de mampalairana koa de ty mahita zay any mandeha ndray asa mbola financieny fera ole resya de mba hoana moa zany eritseritra anareo zany za io sy paye mbola misy asa mandeha ndray alefa le asa financieny fera foana fanao na rambajanona kosa le asa aloha mba paye le farany tsy zaka intsony ny fahoriana sy ny tsy fesina tao anatin'izay roa taona nanaovana fitakiny zay hoy ireto mpikojakoja sy mpanamboatra lalana ireto mafy mahazo anay tompoko efa be ny tapaka lalan-dramaleny firy ny maty zao efa be ny gadra ny tragno efa lasa ny tany efa lasa tomobile lasa aby milela-paladiry andre mato filoha io filohanay venao sa filohan'olona hafa ry inona ny rasy nataonay vita neny asanay ka inona ny rasy nataonay tompoko de milela-paladi tompoko mba ape eo zay fa mafy mahazo anay zay ny audita nataonay ka inefatra angamba zay natao audita mangataka zay ato hoe mba vanto farifary sy ny vary raha ohatra ka tena misy tsy navita asa pena fa le navita kosa mba mangataka zay tsy aivina orinasa mpikojakoja sy mpanao lalana manerana ny nosy manodidina ny 300 ary mampiasa olona mihoatra ny 4,000 ireto tsy nahazo ny volany ireto raha ny fanazavana izy ireo ny 30 amin'ireo no efa nahazo ny volany ary mbola mitaky ny orinasa 200 ambiny ny fomba nahazon'ireo orinasa 30 ireo ny volany izay mbola tsy mazava ihany koa hoy izy ireo fanamoaka taratasy fampafantarana ny folo nasionaly ny antoko leader fanily zo amaky sara koto mamonjo omaly fa 5 ny volana jolay fa ambojanona ny asa rehetra izay tokony ho ataony ao anatiny ty antoko ty ny tena nanomboka androany ny tsy fandraisany anjara amin'ny rarahany antoko izay nambarany tao anatiny ty fanambarana fa ity fa mandritra ny fotoana tsy voafaritra ihany nambarany fa fotoana nomezan-danja ny tanora amin'izao fotoana ka maro ny tanora no tokony andray andraikitra eto amintsika mpanazavana dia heverina ihany fa maro zany ny tanora amin'izao fotoana zao zay tokony mendrika ny tokony mba handray andraikitra amizay zandray dia mahita fa tokony misy fanavaozana an'izany fanaovana politika zany na ny mpitondra politika ito amin'ny firenena tanora zany omena sehatra bebe kokoa ny tanora na vehivavy io na lehilahy samby mandray any fa ny zavatra hevery kosa ny mahasotsivana amin'izany dia tanora zay dininy hozy azo zany hoe zany mendrika responsable zany hoe mandray andraikitra ary vonona ny handray andraikitra na guidé par les valeurs universelles fondamentales zany hoe misy le zavatra zay efa ekeny izao tontolo zao ary ekeny rehetrarehetra ny ilaina zay ampiarina amitsika eto ohatra ny demokrasia ny sata marepublikana sy ny sisa fa tsy mazava ny didi-panjakana fampiarana ny fampiakarana karama izay nivoaka tamin'ny 2 jolay lasa teo raha nambarany filohany SSM tsy voafaritra mazava ao anatiny io didi-panjakana io raha ny fanazavana ny fampiakarana karama 5,900 ho an'ireo orinasa tsy miankina sy ny fampiakarana karama 5,900 ho an'ny mpiasa-panjakana. Tara ny famoahana ny didi-panjakana fampiarana ny fampiakarany karama izay nolazain'ny filoham-pirenena tamin'ny voalohan'ny volana May lasa teo raha nambarany SSM na ny Solidarité Syndicale de Madagascar androany. Roa volana ty aorian'ny kabarin'ny filoha nivoaka ny didi-panjakana izay tsy mifanaraka etsony amin'ny fiankaran'ny vidim-piainana ankehitriny raha ny fanazavana hatrany. Raha tamin'izany fotoana izany mbola tsy nisonitra ny fiankaran'ny vidim-piainana dia heverina hoe zava-dehibe ho an'ny mpiasa ny nazahoana ny lay fampiakarana satria ny antony dia tsotra ihany hoe ny tany amin'ny fotoana tany aloha taona 20 sy 20 ange tsy nisy ny fampiakarany ary tsy nisy didi-panjakana izay nampiakatra ny karama ampiasa dia neverina fa ilay tamin'ity taona 20 ty no anenjika n'le fiakaran'ny vidim-piainana tamin'izany. Ny zavatra hitantsika nefa ny amin'izao fotoana izao
dia tsy izay fa vo mai niakatra mihoatra ny 500 indray raha raisitsika ohatra hoe tany amin'ny 1er mai tany talohan'ny 1er mai no bazy engana dia niakatra 500 ny tamin'izany ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao midika zany fa tsy mahafa-po ilay amin'ny fiakarana. Tsy nisy ny fifampidinihana tamin'ireo sendikany mpiasa maro samihafa ka antony tsy nampazava ny didim-panjakana izay nivoaka. Tsy voafaritra mazava ao amin'ity didim-panjakana ity ihany koa ny fandrindrana ny fandoavana ny karama ho 5,4 ariary ho an'ireo orinasa tsy miankina. Hatreto fampiakarana karama 5,700 no miatra ho an'ireo orinasa tsy miankina. Saingy fanontaniana mipetraka ireo sokajy ny mpiasa izay misitraka fampiakarana karama 5,900 ho an'ireo mpiasa-panjakana tsy voafaritra mazava ao amin'ny didim-panjakana. Manahoana lay kategoria socio-professionnel tsisy an'izay tokony mba nisoritany fanjakana hoe inona daholo ny kategoria socio-professionnel mahazo an'ilay 5,900. Eto zany tsika zao dia mahita fa anatina inona moa zany manjavozavo tanteraka ny anatanterahany any amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fampiarana n'iny décret iny noho izay zavatra tsy mipetraka tsara zay ka engany ny ministera tompona andraikitra mbola amoaka fanambarana ny amin'izay zavatra izay ihany mba ahafahana ny mpiasa izay miasa any amin'ny orinasa tsy miankina na ny mpitantana ny mpandraharaha zany izay tompon'ny orinasa mba ho tonga mba samy tsy ho sahirana tsony izy amin'ny fampiarana an'izay fa tena hoe mba misy fanazavana matotra kokoa zany andrasana amin'ny ministera manoloana an'izay. Raha tsy aivina tamin'ny voalohan'ny volana May 2024 nandritry ny fankalazana ny fety ny asa ny filoham-pirenena no nanao fanambarana ofisialy mikasika ny fampiakarana karama eto Madagasikara. Nambarany tamin'izany fa hiatra avy hatrany amin'ny volana manaraka ny fampiakarana karama. Samy niandry ny fampiarana sy didim-panjakana avokoa ireo mpiasa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny 14 Jona lasa teo kosa ny ministry ny asa sy ny fampananan'asa no nilaza tamin'ny fomba ofisialy fa nivoaka ny didim-panjakana saingy mbola tsy niatra ny fampiakarana karama 5,4 ariary ho an'ireo mpiasa raha ny fanadihadiana natao. Ny 20 Jolay lasa teo izany hoe 2 volana ty aoriana no nivoaka ilay didim-panjakana saingy mbola tsy namaly tanteraka ny fampiarana ny fampiakarana karama izao ho hiatrany SSM. Ao anatin'izay resaka karama izay hatrany dia tsy nandray ny karama ny feno efa ho 2 taona ireo mpiasan'ny Sofitrans raha ny nambarany syndicat ny mpiasa tamin'ity androany ankoatran'ny tsy fandrotrahana ny latsakemboka ara-tsosialy araka ny tokony ho izy. Maro ireo zo fototry ny mpiasa izay tsy voaja nanomboka tamin'ny taona 2020 raha ny fitarainana hatrany fity nokolona. Nanomboka tamin'ny Jolay 2024 hatramin'ny Jolay 2024 ireo mpiasan'ny Sofitrans no tsy nandray ny karama araka ny tokony ho izy ho ireo syndicat-ny mpiasa androany. Ankoatra ny tsy fandraisana karama feno isam-bolana, nitaky ny fanomezana ny karama ara-potoana izay tara efa 20 andro aty aoriana ireto mpiasa ireto. Ary ny tena tiana marihana zany hoe tamin'ny 2019 ane izahay marina nanisy ny Covid 2019 ny Sofitrans mbola bénéficiaire tamin'ny aktiviteany mbola tsy perte zany. Dia efa nahoana moa ny manomboka ty amin'ny tapaky ny 2020 dia efa mitsahatra. Ary raha ny zavatra izay avoaka ihany koa hoe perte 4 milliards mbola trosa be toy inona ny ao anatiny ao fa naninona moa zany tamin'ny mbola nandeha ara-dalàna ny aktiviteny tsy nanefa trosa ny mpitantana. Zahay zany mahafantatra ny fomba fiodin'ny asa rehetrarehetra izay atao ao anatin'ny orinasa ao ka zay moa zany no mampatonga anay hoe tena efa tsy rariny intsony le izy satria araka ny zavatra hitanay dia mihodina misy ny mpiara-miasa afaka mitemoigner an'izany fa misy manao asa miasa 24 heures ireo olona ireo ary tena efa tsy manaraka ny horaire ara-dalàna vao afaritany lalàna raha ny betsaka ao amin'izao fotoana zany amin'ny fanaovana ny raharaha io Ankelan'izay mitaky ny fandrotsahana ny latsakemboka izay miala amin'ny karama isam-bolana ireo mpiasa manodidina ny 200 mahery eo anivon'ny Sofitrans. Manay amin'ny mety ofisian'ny kolikoly ireto farany manoloana ny fandoavana ny latsakemboka eo anivon'ny knapsa isam-bolana kanefa tsy misitraka izany. Nilaza mihitsy ary zay fa nampifanodokodonana ny cotisation amin'ny mpiasa ary dia efa nisy amin'ny fanodikotonana zany satria esorina amin'ny karama izy nefa tsy arotsaka ny tokony ametrahana anazy.
Isan'ny orinasa mampidi-bola betsaka eo amin'ny fanjakana ny Sofitrans raha ny fanazavana. Raha tsy aivina, ny taona 2024 ny orinasa no nanao fifanarana tamin'ny Ravinala Airport ka ny tapaky ny taona 2024 no nitsahatra tanteraka ny orinasa Duty Free Shop izay manana fahazahoan-dalana ara-dalàna raha ny fanazavana. Isan'ny anjarandraikitra ity orinasa ity ny fandefasana ireo sakafo mandritry ny sidina rehetra, eo ihany koa ny fahadiovana eo anivon'ny serana mpiara-manidina. Ho mafy kokoa ny fitakiana izay hiafaratra any amin'ny fitokonana faobe raha toa ka tsy miva ao anatin'ny herinandro ny olana raha nambarany ireto sindikany mpiasa ireto androany. Isan'ny vaovao nisongadina ihany koa an'ity alina ity dia nandiso ny teny ministry ny fitaterana Roland Ranjatoelina ny mpitondra teny Komoro tamin'ny alalan'ny interview nataony ny 13 Jolay lasa teo. Nomilohan'ity mpitondra teny gouvernemanta komoriana ity ihany koa ny filazan'ny ministry ny fitaterana malagasy tamin'ny RFI fa ao anatin'ny liana Rouge Komoro amin'izao fotoana namafisiny ihany koa ankoatr'izay fa tsy misy hatramin'izao ny taratasy fangatana nataon'ny fanjakana malagasy mahakasika ny fampodiana ilay volamena tratra tany Komoro mianta randrianaivo. Ny atao hoe ligne verte dia ireo izay sokajiana hoe tsy misy olana ary tsy ahina amin'ny resaka fanondranana atsokosoko indrindra ny volamena. Amin'izao fotoana izao tafiditra amin'ny sokajy ligne rouge Komoro. Na efa maro aza ny fepetranapetraka hitandrovana ny filaminana, mbola tena ambony ny ambana mikasika izany ary isorohana ny mety ho ambana samihafa no nahatonga ny manam-pahefanana indray iny fepetra iny. Taka izay raha dika ny fehiny tafa nataon'ny ministry ny fitaterana Roland Ranjatoelina tamin'ny mpanao gazety ny RFI tamin'ny alalan'ny interview nataony ny resahan'ny antony nanafoanan'ny Madagasikara ireo sidina Komoro Madagasikara Komoro. Nanaitra ny gouvernemanta komoriana ho fanasokajiana ny Komoro ho lisitra mena io. Araka ny tafa nataon'ny mpitondra teny gouvernemanta komoriana tamin'ny alalan'ny interview nataony 13 Jolay lasa teo tamin'ny Mshangama Obeidila izay nitateriny Ortegalev isan'ny pejy fampitam-baovao any Komoro. Nisokajiny mpitondra teny Homed Amsaidi ity fa mamoetra ary nomeloany tanteraka ny fanasokajiana ny Komoro ho anatin'ny ligne rouge izao. Nambarany fa ny fanjakana malagasy no tokony anatin'ny lisitra mena io noho i Komoro izay tsy manana volamena. Araka amin'ny fanazavana amin'ity pejy ity hatrany, tokony nandovola mitentina 7 miliara sy 500 tapitrisa FR tamin'ny fiatseranana komoriana ny gouvernemanta malagasy. Fifanarana izay nataon'ny ministry ny fitaterana malagasy saingy tsy voahaja ny fanjakana malagasy izany hatramin'izao. Tsy misy hatreto ny fanamarinana mikasika izay teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana. Mikasika ny resaka mandeha fa noho ny fitakinan'ny famerenana ilay volamena milanja 7.70 kilao tratra tany Komoro ny 27 ny volana Desambra 2024 no antony nanafoanan'ny Madagasikara ireo sidina Madagasikara Komoro Madagasikara. Nanambara ity mpitondra teny ny gouvernemanta komoriana ity fa hatramin'izao tsy mbola nisy ny taratasy fangatana ny famerenana ireo volamena ireo tonga any amin'izy ireo. Ankoatra izay araka ity fanazavana ity hatrany, laza ity pejy Ortegalev ity fa nokian'ny mpitondra teny ny gouvernemanta komoriana ny gouvernemanta ny Flo Andrajuel tamin'ny fangatana fampodiana ireo olona roa voaroroy tamin'ny raharaha fanondranana antsokosoko volamena iny. Raha toka ny laza fa tsy miady ara-diplomatika a Madagasikara i Komoro. Tsy mbola fantatra mazava no akony izao raharaha fikatoanan'ny Madagasikara amin'ny Komoro izao sy ny mikasika ny resaka fanondranana volamena antsokosoko. Vokany efa hita treto ny eo amin'ny lafin'ny toe-karena. Fepetra andraisy fanjakana malagasy izay miteraka tsy fidiran'ny vola tokony hiditra amin'ireo kompania Air Madagasikara noho ny fanafoanana sidina maro. Ho tateritsika miandalana eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany mahakasika izay fa nanaitra ny fanjakana indrindra ministra tompon'andraikitra manoloana ny toetra raha misy manodidina sehatra ny arena kibon-tany amin'izao fotoana ny masovo Britanika miasa sy monina eto Madagasikara sehatra manandanja goavana eo amin'ny toe-karem-pirenena sy ny sosialim-bahoaka indrindra ny mahakasika ny famoronana asany sy ampiariana ka antody nanamafisa ny fahavonona ny fireneny ifanohana Madagasikara anatin'izay na izany na izany amin'ny tontolo matianina sy mirindra azo antoka ity sehatra ity ahafahany mitondra anjara brika anatin'izay toe-karena izay.
Fa malalaka ny faneho-kevitra eto Madagasikara saingy mila samy manaja ny fenitra ny tsirairay ho ny mpandinika politika nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity fandikana diso toerana ny atao hoe demokrasia sy ny fahalalana amin'ny teny no hitondrany ny mpanao politika ny zava-misy indraindray ihany ka te hivoana amin'ny tsy fanaran-dalàna. Henri Florion. Azo ambara fa malalaka ny faneho-kevitra eto amintsika amin'izao fotoana izao, malalaka ny olona miteny maneho hevitra izay manapirofo fa malalaka ny demokrasia eto Madagasikara raha ny nambarany mpandinika politika nanaovana fanadihadiana androany. Manapirofo izany ihany koa ny fahitana ny faneho-kevitra amin'ny hainao manjery sy ny tambazotry an-tserasera Facebook ireny. Indraindray aza efa tafahoatra ny faneho-kevitra mahakasika ny mpitondra sy ny tsirairay eto amintsika raha ny fanazavana hatrany izay midika fa tsy mbola voafehintsika izany demokrasia izany. Tsy natao hanompana olona ny demokrasia fa misy ny fenitra tsy maintsy arahana, isan'izany ny fanajana ny hafa. Ny olona rehetra izay na mpanohitra na fiarahamonim-pirenena na pomba na antoko politika na hery maro samihafa dia tsy maintsy manaja izany lalam-panorenana izany, ary misy ihany koa ny lalàna fehizoro izay tsy maintsy arahana izany, lalàna fehizoro roanjato tsipika aotra 710 tamin'ny taona 2000 izany no nanaovana azy mahakasika an'io fahazoana lalana maneho hevitra an-dalambe io. Inona zavanitranga tamin'ny sabotsy, zavanitranga tamin'ny sabotsy dia ilay demokrasia makany amin'ny endrika ny atao hoe opposition de déstabilisation fa tsy hoe opposition démocratique izay manaraka ny lalàna velona. Fa raha manan-kevitra amin'ny fifanomezan-tanana dia avoay ny hevitra ary abarao ohatra fampiasanao an'io hainao manjerinao sy Facebook-nao io efa malalaka ny demokrasia eto Madagasikara. Fa tsy akory hoe tsy malalaka ny demokrasia rehefa zay tianao ataony atao ka tsy tanteraka. Aza fangaro zany ny botolo sy ny ara-dalàna. Fanajana ny lalam-panorenana ny demokrasia ka voalohany amin'izany ny fanekena ny fifadimbiasam-pahefana amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny fifidianana. Io no fototra lehibe ho an'ny demokrasia ka tokony ho hajainy ny olona rehetra izany eto amin'ny firenena na ny mpanao politika na ny vahoaka ihany koa. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia mitaky ny ampiakarana ny vatsim-pianarana ho 100 isan-jato amin'izao fotoana ny fikambanan'ireo mpianatra avy amin'ny faritra 320 eny anivon'ny oniversitena Antananarivo raha ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Anton'izany ny fiakarany vidim-pianana izay miantraika amin'ny vantana amin'ny fianaran'izy ireo ihany koa. Manome herinandro ny tompona andraikitra hijery vahaolana manoloan'izay izy ireo ihany koa ny mahakasika ny trano fonenana natokana ho an'ny mpianatra eny Ambatomaro. Tsy ampy ary tsy maharaka manoloana ny fiakaran'ny vidim-pianana ankehitriny ny vatsim-pianarana na ny boursa ho an'ireo mpianatra eny anivon'ny oniversite raha ny nambara ny fikambanan'ireo mpianatra avy amin'ny faritra 320 androany. Manodidina ny 1,4 alina hatramin'ny 7,4 alina ankehitriny ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra manomboka ny taona voalohany hatramin'ny doktora raha ny fanazavana. Manoloan'izany manao ny fitakiana ny ampakarana ny boursa 100 isan-jato izy ireo. Raha ny eritreritra zany zahay mahita n'ilay fiakaran'ny vidim-pianana amin'izao dia maro ny fampiakarana nataon'ny filoham-pirenena regny amin'ny hoe karaha mampiasa-panjakana, mahita koa ny fiakarany saran-dalana rehetrarehetra dia mpianatra nefa ny ohatra nay ty amin'ny cité zao sy afaka mody ny sasany noho ny asarotan'izay saran-dalana zay nefa manafatra vasika ao mbola lafo, mbola misy freny koa zay zavatra zay. Dia eo zany no hoe tokony mba asiana hevitra zany ny fampiakarana an'io vasim-pianarana io. Ankilan'izay taky ny fikambanan'ireo mpianatra avy amin'ny faritra 320 eny anivon'ny oniversite ihany koa ny fampiarana ny lalàna mikasika ny famerenana ny cité universitaire eny Ambatomaro ho an'ireo mpianatra izay hipetrahan'ny olon-tsotra ankehitriny. Le resaka ery Ambatomaro zany tsara sipinay fa tegny amin'ny mezi presse zay tegny amin'ny dirikaby misy nefa manana taratasy zareo fa hoe azo atolotra ny mpianatra ary mahalany mpianatra eo amin'ny 700 ka hatramin'ny 500 isa io cité Ambatomaro. Dia ny zavatra misy anefa efa azo tagny amin'ny fisarana ny fahazahonany satria havan'ny olona mahitahita mpiasa-panjakana daholo ny ao anatin'le tragno dia efa azo zany le taratasy hoe fiverenan'igny amin'ny mpianatra. Fa raha araka amin'ny feoninay zany dia hoe tahotra ara-politika sao dia hoe miteraka korotana hono ny tsy agnomezana an'io sy akany zareo anazy hatramin'izao. Efa nisy tegna mezi presse nisy nampivorenay tamin'izay dia gaga moa nay tiarina hoe sy nisy tointsony le izy ary efa tondra ho ise misy tamin'izany fotoana zany dia avy eo samy nialany zareo sy kelikely teo naifika agny amin'ny université dia naifika ty amin'ny croix dia
miala daholo zareo sy fantatra itsiny hoe aizany tena ny farany anolotra ny fehi-kevitra sy ny fitakiana tapaka tao aorian'ny fivoriana iny anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ratsiansa ny fikambanan'ireo mpianatra avy amin'ny faritra 320 manome herinandro ny tompona andraikitra izy ireo hijery vahaolana mahakasika ireo olana samihafa iainan'ireo mpianatra eny anivon'ny cité universitaire isan'izany ny fanamboarana ny bloc amical lamay eo ihany koa ny fandraisana andraikitra eo anatrehan'ireo fanorenana tsy ara-dalàna eny amin'ny trano fonenan'ireo mpianatra. Ao anatin'izay fitakiana manodidina ny sehatry ny fampianarana izay hatrany dia mitaky ny andoavana ny vakasion ho an'ny taona 2024 ihany koa ireo mpampianatra manatontosa ny fiambenana ho an'ny fanadina mpanjakana baccalauréat teknika araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo moa tamin'ity androany ity manome 420 ora ny fanjakana izy ireo amana ny olana anatin'izay fanampanazavana. Tongeto izay mpitaky vakasion misy avy any amin'ny solotena ny centre hafa avy any amin'ny Sainte Famille, Tambarinandrina, LTC tongeto izy ireo manatevina ny tolonay satria tanjonay dia hoe mandeha ny fanadinana tolona mandeha. Fe-potoana omenay andry zareo dia hoe fotoana dia rapitso nefa kosa araka ny fanadihadiana izay nataonay dia tsy misy ilay vola omenanay ka ezaka izahay natateraka ny fanadinana dia anjaranay hoeninareo ihany toeny any anatin'ny centre misy anay ihany satria fantatra li izany fa tsy misy ilay vakasion omenanay fa fomba aminona hafa ilay teniny hoe amin'ity herinandro ity. Avalitsika eo ny mahakasika izay fitakiana manodidina ny sehatry ny fampianarana izay fa velaran-tany mirefy 10 hektara taon'Ozobe no nambolena onko nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Roivoary ala onko raha toka 5,7 hektara isan-taona ny tanjo napetraka manoloana ny fiovan'ny toetrandro. Loha hevitra noraisina tamin'ity taona ity ny hoe andao hiara entana amin'ny fitantanana iombonana sy maharitra ny ala onko. 3,000 hatramin'ny 7,000 hektara ny onko potika isan-taona raha ny eto Madagasikara ka 5,7 hektara isan-taona no tanjona apetraky ny fitondram-panjakana hotratrarina amin'ny fandrakofana ala eto Madagasikara ka efa tafiditra ao anatin'izany ny ala onko. Mitohy ary ny farana androany ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena amin'ny fiarovana ny ala onko. Ka ny fambolena onko tamin'ny velaran-tany mirefy 10 hektara taon'Ozobe izay tafiditra indrindra ao anatin'izany fankalazana izany. Ka fampafantarana fizarana traikefa mikasika ny pakety nasionaly hiarovana ny ala onko no natao androany. Akoatra izany, nisy ihany koa ny fampiratiana maneho ny tombontsoa maro azo amin'ny fiarovana ny ala onko any amin'ny faritra iray. Misy fiatraikany betsaka amin'ny fiovan'ny toetrandro, ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny zava-manan'aina maro na an-tanety na an-dranomasina, ny fahasimban'ny ala onko. Amintsika tsy mahay ino importance ny onko. Zava-misy baka le valeran'ny onko amintsika zegny ataontsika tsinotsino onko zegny, ireo misy karazany maro. Valeran'ny onko araiky raha zahagna koa ialaitsika ny marigna aminanjy tsy 10,000 francs io le valeran'ny onko araiky. Fa any amin'ny 30 millions de francs FMG zegny valeran'ny onko fa atsika zegny lasa manimba simba le mangrovintsika eto amin'ny tanàna. Izy koa importance nany hitatsika hoe levangana amin'ny sehatra internationaly mba tsy robatitsika onko mandeha aty amin'ny onko aty makamba magnantody ro lokontsika jiaby aty ary drakatra tsika jiaby aty magnantody mety mois de février ro miala aty mandeha amin'ny resifa io ro vomamia be zany amin'ny zava-misy. Nisy ny diabe sy ny karazana fanentanana ny ponina hiaro ny ala onko. Loha hevitra noraisina tamin'ity taona ity ny hoe andao hiara hientana amin'ny fitantanana iombonana sy aharitra ny ala onko. Mahery ny 7,3 hektara ny velaran'ny ala onko manerana any Madagasikara ary ho an'ny Nosy manokana dia manana velarana onko mirefy 509 hektara izy. Maro nefa ny tsindry mianjady amin'ireo ala onko ireo ka antony nanaovana izao hetsika izao ho fanentanana ny rehetra amin'ny fiarovana azy. 10 hektara amin'ny 5,7 hektara mbola lavitrezaka ny mahakasika izay tsy vitany olona iray na ireo mpitondra fanjakana ihany ny fandrakofana ala ny Madagasikara fa mila ny fiarahamientana rehetra hoy ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy nandritra ny kabary izay nataony nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny Roivoary ala onko tamin'ity androany ity ndeha arahintsika avy hatrany mahakasika izay.
ny any fankalazana maneran-tany ny alahonko ny fandrakofana ala Madagasikara dia antanety sy andranomasy ke vory atsika ny any manamariky fa famboliagna hala io tsy vitan'olo araiky tsy vitan'ny tenanay manapahefana sy mpitondra fa atsika vahoaka tonga saigny amin'ny maha zava-dehibe ny alahonko izay trano fonenan'ireo hazadrano maro atom-pivelomatsika ny drakaka ny makamba ny loko misy izy io ke tehirizytsika izy io avako aby izy koa tsisy izy io tsisy atom-pivelomana koa atsika izy koa voatahiry izy io miroborobo ny toe-karena manga voaharo zegny ke za mino fa tsapatsika raha zegny atsika zao io namboly fa tsy vitan'izay amarefaka mare mila zahana zegny hoe arahana masiny raha namboletsika fotony mety maro amindreo io tsy haniry tsy vitany mamboly fo zegny fa ny fanaraha maso izy avy eo tegna zava-dehibe. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sento anaty doka fo vetivety mandrapitafa vetivety ary. Abordable et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Hey hey hey! La fête continue avec Canal+. Réabonnez-vous vite avant le 31 juillet et profitez d'un bonus de 15 jours sur tout Canal+. Incroyable! Profitez des meilleurs programmes pour toute la famille. Rendez-vous en point de vente Canal+. Mbola faly mamirina ny arabatrano tomboko lasy tomboko vavy tonga soa indray ato anatiny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Isantarantsika izany dia tonontosany alahady fa 4 ny volana Jolay 2022 lasa teo tany Antsirabe ny lalao famaranana teo amin'ny taranja baolina kitra lalaovina olo sivy izay no karakarainy ONG Skyline tao Antsirabe. Nivoaka ho mpandresy tamin'izany ny ekipa Red Island rehefa nifanandrana tamin'ny OM FC Kolo Antsirabe. No tanterana ny alahady fa 4 ny volana Jolay 2023 lasa teo ny lalao famaranana ara-panatanjahantena teo amin'ny taranja baolina kitra Fota 9 izay no karakarainy ONG Skyline aveto Antsirabe. Teto amin'ny kianja lycée André Resampa no nanatotosana izany fifaninanana ara-panatanjahantena izany izay nahitana mpandray anjara manodidina ny 30. Tanjona hoy ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ONG Skyline ny hitaritana ireo tanora amin'ny fitaizam-batana ary mba tsy irona any anatin'ny fisotroana sy ny fifohana zava-mahadomelona ka izany indrindra no anton'izao hetsika izao. Natao indrindra izy ity mba hitariana ny tanora mba hirona amin'ny fanatanjahantena eo ihany koa mba tsy ampivariana azy ireo ho any amin'ny zava-mahadomelona mba ho fitazan'izy ireo ihany koa vatana. Ny tanora aloha vao manao hetsika izahay dia tena hita hoe tena mazoto ny tanora eto vakina karatra na amin'ny sehatra inona ilay izy na sehatra inona indrindra moa zany ny ara-panatanjahantena dia vonona foana izy ireo. Nandritra izao lalao famaranana izao no nibatan'ny ekipan'ny Red Island ny arana voalohany raha ny fanandrana tamin'ny ekipan'ny OMFC izay nirava Antsala Rainoray teo amin'ny fepitaona voalohany
ary ny ampyfanalava-potoana izany ka nefara tamin'ny tirobut izay natonga ny Red Island nivoaka ho mpandresy. Omby sy ondry ary baolina sy maillot ireo no nomeny ONG Skalen ireo 4 voalohany tamin'izao fifaninanana izao. Nanomboka volana May zany nanomboka ny fifaninanana. Dia ny loka moa zany dia misy omby matavy ao ho an'ny voalohany miaraka amin'ny kopy mazava ho azy. Dia ho an'ny faharoa indray dia misy ny maillot sy ny ondry matavy ihany koa izy io. Ary ny ho an'ny fahatelo dia mahazo maillot sy baolina iray. Ary ny ho an'ny fahaefatra kosa dia omena baolina anankiroa izy ireo. Ny atsikotro moa tompoko dia tsy tanteraka raha tsy misy ny mpiara-miasa dia iso mamela ianareo mba hisaotra azy ireo. Eo i monsieur le proviseur aloha izay namegny kianja ilalaovana, teo ny direction régionale ny jeunesse et sport, ny ligue de football eto Vakinakaratra, ny société Skyline sy Starling Sport, ny Crossroad Foundation Hong Kong ary ny PIL International. Efa maro ireo hetsika ara-tsosialy izay nataon'ny ONG Skyline teto Antsirabe toy ny fanampiana ireo tanora sy ny vehivavy ary mbola ho avy ihany koa ny andiany faharoa amin'izao lalao ara-panatanjahantena izao. Manambahiny ihany koa ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alaty dia tsy iza fandrematoa Ramanarivo Franck izay tompony andraikitry ny scoutisme malagasy miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny kolo amin'ity alaty androany fa 9 ny volana jolay ny andro maneran-tany natokana ho an'ny tanora moa zany ny scoutisme malagasy zany dia isan'ny sehatra iray efa ataontsika hoe nanabeazana ny tanora efa tao anatiny 100 taona zay 100 taona maheny ny sin'izay tanina ho apetrako aminao voalohany ao anatin'izay hoe mirona makaiza ny fahitany ny scoutisme malagasy ny tanora amin'izao fotoana. Fiamiaravantsika ny tokantrano any ny scoutisme malagasy raha ny fanabeazana dia mananjara toerana izy 100 taona nisy ny fikambanana ankehitriny manomboka amin'ny herintaona dia ankalaza ny 100 taona ny antily Madagasikara eo amin'ny scout katolika amin'ny taona 424 dia ankalaza ny 100 taona ny tilety Madagasikara. Raha ny taona dia afahazokiny fa fanabeazana no atao dia tsy vitan'ny ray andro ny fanabeazana fa mitohy hatrany. Manana anjara toerana tokoa ny fanabeazana skoto malagasy satria eo amin'ny tanora 500 eo manerana fahatra 320 no mpikambana ary ao anatin'izay dia misy mpirotsaka tsitsapo na volontaire eo amin'ny 5,400 eo no miatsahana ny fanabeazana skotisme malagasy. Ny scoutisme moa zany dia tsy manara-drafitra zany hoe tsy misy politika voakan'ny fanjakana malagasy fa miainga amin'ireo fanabeazana fomba fanabeazana scout na le hoe méthode scout izy ny fitenenana anisan'izany ny fiainam-bondrona ny natiora ny fanabeazana ara-batana ara-tsaina ara-panahy ny tanora anankiray. Ny fanontaniana napetraka ao anatin'izay ny fahitanao mirona makaiza ny ataontsika hoe ny tanora amin'izao fotoana tsy ny tanora ao anatin'ny scoutisme malagasy ihany fa ny tanora amin'ny ankabeny. Raha ny zavatra iainantsika ankehitriny dia ao anatin'ny fanantotolontsika izao. Raha miteny fanantotolontsika dia ny ekonomia foana ny toe-karena no resantsika fa ao anatin'ny fanabeazana ao anatin'ny mondialisation koa dia ny éducation socio-culturelle izay matetika adinitsika. Zany eo anatin'ny fiovana tanteraka zany ny fanabeazana amin'izao fotoana izao. Mila jeren'ny fotoanam-panjakana akaiky izy io ary ny scoutisme moa zany dia amin'ilay hoe manana fandaharam-panabeazana manintona sy mivoatra mamaly ny filan'ny tanora malagasy. Zay zany no erahanay ataonay lara-pahamena amin'izao fotoana izao. Raha ho anareo manokana inona ny karazana politika ilaina apetraky ny fanjakana ho fanampiana ny tanora malagasy ao anatin'izay? Ny politika anenanay moa amin'izao fotoana izao dia hoe tsy tokony hamaly inona ny filan'ny firenena dia miainga amin'iny filan'ny firenena ny fijerinay sy ny fiheveranay azy ny tokony hanatsarana ny politika parabeazana eto Madagasikara. Ho an'ny scout raha scout izao dia misy ny politika mondiale tsy afaka ny zavatra iainan'izao tontolo izao ny États-Unis na ny Frantsa na ny Asie fa tsy maintsy inona ny filan'ny Madagasikara dia atao manaraka an'izay filan'ny Madagasikara zay zany ny fanabeazana. Inona izay filan'ny Madagasikara zay raha ny fahitanareo azy? Ny filan'ny Madagasikara zao amin'izao fotoana izao dia hoe inona ny tokony hanabeazana ny tanora amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Manana olana amin'ny resaka ara-tsakafontsika zao inona ny tokony fanabeazana omena ny tanora mba ahafahana izy ireo manana fiveloman-tenany. Anisan'izany anisany resantsika matetika koa dia hoe fanabeazana olom-pirenena tompona andraikitra anisany tokony ho beazana amin'izany koa ny tanora malagasy. Fa mbola azo raisina ho arifanina amin'ny ataontsika hoe fifehezana ny tanora tsy OPV ny fidirana ao anatin'ny scoutisme amin'izao fotoana raha ny fahitanareo mpitarika fikambanana amin'izao fotoana azy. Ny fanabeazana moa tsy vitan'olon-drery zavatra irahan'ny tsiraray avy eo
fa ho an'ny skotisma zany dia manana ilay atao hoe méthode skoto izy a miainga ny lalàna sy fanekena tsy natao hanasazy ny lalàna fa natao hanabe ny toe-po toe-tsaina ary ny fihetseham-po any tsiraray avy mba hahatonga azy ireo ho tompona andraikitra mitondra fanavaozana sy fiavoazana ho an'ny tenany sy ny fiarahamonina izay moa zany le porteur de changement positif au sein de leur communauté. Fa ao anatin'izay dia ilaina ampatsahivana ihany angamba ny tokony ho fipetraky ny ataontsika hoe anjara toerany ray aman-dreny ao anatiny ataontsika hoe fifehezana ny ankizy sy ny toromarika fanomezana toromarika samihafa ho fanampiana azy ireo amin'ny fivelarany amin'ny fiainany manontolo mihitsy moa zany ny ilaina an'izay fa tsy hoe mandritra ny fahazazana ihany manahoana ny tokony fipetraka izay manoloana ny ataontsika hoe fitsoka ny rivotry ny fanatontoloana amin'izao fotoana. Misy fahendrena sy kolotsaina malagasy zay manao hoe takariva morom-patana. Mafy ny fiainana hozy izitsika fa tsy tokony atao ambany zavatra ho an'ny isan'ankohonana isam-pianakaviana ny fanometrahana fotoana na adiny ray na tsasakadiny isan'andro mba ahafahan'ny mpianakavy mifampidimika mifampiresaka mifampizara hoe inona ny zavatra nisy teo amin'ny tontolo andro anankiray inona ny nafinaritra inona ny nahasosotra mba ahafahan'ny mpianakavy mifandray misimisy kokoa mba tsy ataontsika lasa ohatry ny hotely ny tokantrano zany hoe mivoaka miditra fa tena asiantsika aina ny tokantrano. Feno dia feno ny fanazavana mahakasika izay ankasitrahana feno ianao Andriamatoa Ramanarivo Frank izay tompony andraikitra ny skotisma malagasy ny vahiny tato anatiny vaovaon'olo tamin'ity ala ity. Misaotra indrindra ny fandaran'Ankoly TV vaovao mandray ratsoantsika rehetra tompoko. Seha-pitatena no anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity tsy niemitra tamin'ny fampiakarana ny sarandalana ho 700 ariary ny kooperativa pitatena mampitohy an'Andrenivohitra sy Ambohitrimanjaka na teo aza andinika ny arahana tamin'ny fiadidinan'ny tanàna sy ny solotenan'ny mpanjifa tsy aradrariny ny fampiakarana hoy ireto farany izay namafy ny tokony ijerena ny marimaritra iraisana ho fitsinjovana ny vahoaka hatrany. Mampikakaiky ny mponina eny Ambohitrimanjaka indrindra ny miasa sy mila raharaha ty Andrenivohitra. Voatery mampiasa ny fiara fitateram-bahoaka isan'andro ny fampiakarana sarandalana ataon'ny kooperativa pitaterana efatra eny an-toerana. Tsy aradrariny ny fampiakarana ny sarandalana ho 700 ariary raha ny fitarainana izy ireo. 500 ariary ny frais taloha tsy haiko hoe fotoana hoe ratsy ny lalana nanaovana azy 700 rehefa vita ny lalana mbola nitazomy zareo 700 ihany ny lalana. Raha ohatra nefa ka misontra ny carburant sy ny karazany dia tokony miainga amin'ilay 500 ilay fisondrotana fa tsy dia para 700 indray dia lasa tafakara 700 ilay tsy zakanay mpanjifa tompo Maria Keto fa tsy hoe zany miteny eto fa solo tena ny mpanjifa aho mangany fotsiny ilay hoe tapadalana dia 700 ariary tapadalana 900 ariary ary anankitelo dia 900 ariary nalay zareo fanampin'izay zareo moa zany za maro teto tamin'ny mpitaritra teto dia laza zareo fa hoe amboatra ny kalitaoany ireo bus ireo re tompoko efa impiry zay ny fitenindreo tsy miova zany reo 3 ou 4 semaine dia miverina fataon'ireo. Raha ny fanehoan-kevitra mitatitra anatin'izay tsy azo idovirana ny fampiakarana ny sarandalana ho 700 ariary. Ankoatra ny fiakarany viditsolika sy ny kojakoja fa mipiasa amin'ny fiarakodia, maro ny teboka manahirana amin'ny seha-pitaterana indrindra miazo ny commune Ambohitrimanjaka raha ny fanazavana. Aty mantsy ny tena fandehan'ny karama aty zany maty ila makaty ianao feno veriny ianao mitondra olona zao hitanao zao zay nataoko hoe mba alay fisarika aloha ny ao anatin'le tômôbila satria zao ny olona entina miakatra dia midina fotsiny zany dia ataovy arahankoatra zao hitanao 7,4 alina zao no azoko midina ny gasoilako zao 110 000 dia hitanao amin'izay satria zao ny consommation ny tômôbila hoe 300 400 ohatra zay zay zany ny consommation zany hoe tsy miovona tsara ny lalana na ratsy fa zay no nataoko hoe ohatra ny disevitra iny le olona zany hoe aty ampitatitra izy mangataka an'le fampidinana frais. Namenina ny antsoavo ampitatitra indrindra lehibe na kooperativa pitaterana eny an-toerana ijery marimaritra iraisana anatin'izay araka izany ny ben'ny tanàna. Ny sara-pitaterana eny an-toerana izay lasa lafolavitra raha hoarina amin'ny sara-pitaterana amin'ireo komunina mifanila bodirindrina amin'ny Ambohitrimanjaka. Ny fanjakana mihitsy no namebaiky hoe miakatra 200 ny fitaterana ka tsy fantatra moa zany manina ny fitaterana Antananarivo renivohitra no tsy maintsy terena hoe miverina 900
maninona ny anambotratrimo zay matratratra ny fita amby 10 kilometatra ny alavitra ny lalana maninona no mijanona valonjako fa maninona ambotry manjaka raika amby 10 roamby 10 raha betsaka indrindra kilometrage nefa tsara lalana indrindra maninona niakatra valonjako de tokony hoe mba samy mba mieritreritra zany zany tsika rehetrarehetra de zay ny antsoava tao aminay aminareo mpitatra de zay hoe avereno a ho valonjato a ny fitaterana etambotra manjaka fa mijaly a ny olona de jerevy tsara koa zany servicenareo ny alarobia faharoapolo ny volana raha iverenana no nisy dinika voalohany nijerenany momba ny sarandalana saingy tsy nahitana marimaritra iraisana ny momba io antonana mafisany be ny tanàna ny tokony hijeren'ny tompona ndraikitra isana ambaratonga ny vahaolana azo aroso manoloana ny toedra raha eny antoerany ao anatin'izay sehampitaterana sy ny lafo ny fifamovoizana izay hatrany dia maro ny endrika para-pahefana hita amin'ny fampiasana ny lalana amin'izao fotoana tsy voajo intsony hoe ireo lehibe anandrom-panjakana ihany no tokony hisy mpisava lalana sy ampaneno anjomara raha ny eto amintsika manoloan'izay manaitra ny tompona ndraikitra isan'ny tokony ny mpampiasa lalana ny amin'ny tokony hanajany rehetra ny lalana onona saina tsy mipetraka araka ny tokony ho izy intsony ny lalàna ny fifamovoizana eto Antananarivo hoy ireo mpampiasa lalana raha ireo lehibena androm-panjakana ihany no voalaza fa tokony hisy fiara-pisava lalana sy ampaneno ireny anjomara ireny tsy izay no zava-misy raha ny lalàna aloha dia tokony président sy ny premier ministre sy ny lehibe ny institution no afaka manao an'izay zavatsy zay fa tsy hoe kila olo mahazo manao ny zavatsy iny satria amin'izao fotoana izao manko dia rehefa olo-mpandrakana na bureau-mpandrakana ministera raha dia efa mameno andromara fotsiny dia mitady tetika na hoe priorité izy amin'ny resaka nefa raha malala fa embouteillage eto Antananarivo tena migenean'ny fiarahamonina zany tokony hanaja lalàna daholo zany fa tsy natao an'ny vahoaka rehetra ao ataony olo-pirenena tsotra fotsiny fanajana ny lalàna ianao zany tsy maintsy mandefitra ianao na andona bisikileta ianao na moto na inona tsy makasisiny angakangany ianao vao miala any izy na fahitako azy aloha zany dia ohatrany zay manamana-pahefana dia ohatran'ny maka le scorte daholo fa tsy indraindray ta ohatrany to reny le zalahy ohatrany tsy dia anina loatra azy atao ohatrany mampiasa an'ireny ihany indraindraiky fanapara-pahefana le izy zany tokony mandeha meloha zay manana fotoana hoenjehana amin'ireo manam-pahefana reo fa tsy zay manam-pahefana kely rehetra rehetra dia ampaneneno anjomary eraky ny lalana eny manelingelina aloha le izy sady manelingelina sofina sy ny maso ohatrany hita mihitsy hoe mampiseho an'le hoe anay zao no mitondra dia zay mampatsiany ao anivon'ny fitandrona ny filaminana ny amin'ny tokony anajan'ny rehetra ny lamina apetraka ireo mpandrindra ny fifamoivoizana ary ny polisy pirenena zany rehefa miasa eny a dia foana daholo ny ataoko hoe voalazan'ny code de la route amin'ny fipetrany code de la route indrindra moa izy fa raha ohatra ka hoe filoham-pirenena na lehibe anandrom-panjakana mandalo a dia mbola enjana noho izay ny fipetra raisina satria reny fandanany reny matetika reny mandeha 20 kilometatra isan'ora zany hoe mila tapahana meloha lalana andanana zareo reny a araky ny amehana zay vonjeny ka izay no isaritana ny sain'ny mpampiasa lalana rehetrarehetra aoka itsika anaraka ny baiko na fipetra apetraka eny an-dalana rehefa andalo reny olona reny na mandeha mafy izy na mandeha mora tsy maintsy a mijanona zay asain'ny mpitandro filaminana mijanona tsy ivona ny lalàna mifeny fifamoivoizana ny taona 2024 tsipika ohatra 7 no mifeny fiara rehetra mifamezivezy eto Madagasikara tafiditra anatin'izany ny véhicule prioritaire na ireo fiara manana tombony manokana eny an-dalana araky ny lalàna ny lehibena androm-panjakana ihany no véhicule prioritaire fa tsy ireo mpikambana ao anatin'izany androm-panjakana izany andrasana manoloana io ny fanaraha-maso sy ny fandraisana fipetra ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana tsy natao anana mpisava lalana nefa manao izany na ihany koa manapatra fahefana eny an-dalana trangam-piarahamonina kosa indray ny trangana trano ny atoandro teo teny ankady fotsy misy tamin'ireo mponina no laza fa ny ninandoranyilay trano azo ary nihitatra tamin'ny trano manodidina andrasana ny valin'ny fanadiadiana tanterahany mpitandro ny filaminana sy ny mpamonjy voana tonga teny antoerana nisehoana aitrano io ataondro teo tokony tamin'ny ray olona sasany teny ankady fotsy tsy nisy ny ainana foina ny naratra saingy maro ny entana simba tamin'izany avao ambany avao zany le afo no niakatra dia tonga taty aminay
raha ny feo fotsiny zany nenay hoe may le trano aty dia nikoropaky zay namoaka an'le tanatato aminay dia mifarimbona zany ny fokon'olona mifanampy teto dia mba voafe any le afitato aminay mba tsy nitatra be le izy avany ambany avato fa ny any ambany midy daholo le varavarakely moa misy tamboho zany ny misepare an'le trano maisy le avy aty fa le taty ambony no le tsofony rivotra le afo dia nazo an'le plafond ndrehetsa variam-badika ry tsy fantatra mahitsy variam-bady tavarian'le zanako tary mahay daholo le efi-tsanako netana mahay daholo kiraro ny fandriana ny tele ny lecteur rehetrarehetra mahay daholo trano azy le may dia mahay daholo le tsaboriko may misy tamin'ireo mponina no nilaza fa nahita lehilahy izay ahina izy ireo nandoro ny trano azo ka izao nihita dra izao hitanao nahita olona zany nitsofoka tao ambany satria akaikinay ao le izy nitsofoka amin'ny lalatsara io le olona mandeha mafy be dia za tsy malala hoe izy ny olona iny dia mivoky ny trano nanity trano mbola atao le olona dia niaka tsy mamanay dia andoatsa vary dia mbola atao ihany le olona dia avy le olona mivoaka dia sendra nijery mamanay nahita an'le trano midetaka za efa tsy tao tsony za fa mamanay ny teny hoe misy afo be mirehatra dia le zanako reny tao dia izy namonjy anazy tao za sura fa misy nanjehatra mihitsy fa tsisy avy any ambadika any tsisy olona nampirehatra fa tsy maintsy narehatra an'io dia nadorany andrasana ny valin'ny fanadihadiana ataon'ny tompona andraikitra ahafantarana ny zava-nisy marina ny sampana mpamonjy vona izay tonga ra-potoana teny toerana ary ny fanometana ihany koa ireo mponina tamin'ny famonoana ny afo ka nahafana ny fe ny firetana fa ho alefan'ireo fipetra ara-pahasalamana ho an'ireo mpizahan-tany avy any ivelany ho avy eto amintsika manomboka izao ary eo ampandinian'izany ny tompona andraikitra amin'izao fotoana ho fampiroboroboana ny fizahan-tany ary asa amina mpanentana samihafa ihany koa ny ministera tompona andraikitra eo ampandiniana ankehitriny fitondram-panjakana analefahana ireo fipetra ara-pahasalamana apetraka amin'ireo mpizahan-tany ho avy eto amintsika tena ao anaty mpandiniana izany mihitsy tsika amin'izao fotoana izao tsika misokatra tsikelikely fa mila mitandrina ihany koa dia ao anatin'izao mihitsy tena ao anatin'ny discussion mihitsy tsika amin'izao fotoana izao dia tsy afaka itenenareo eto hoe inona ny zao sy tena mbola ao anatintsika fa tena raisina mihitsy n'izay le hoe anisany tsy dia tena hoe favorable ho an'ny fahatongavampizahan-tany ny le mesure mbola apetrakatsika zay resahana dia atao amin'ity taona ity daholo dia ny tanjona mba hiverenana mba azahoantsika farafaratsiny ny situation an'ny secteur tourisme talohan'ny crise sanitaire 2019 zany hoe natao zao hetsika ataontsika zao mba hiverenana ny olona ny mpizahan-tany zany amin'ny 2023 ho fampiroboroboana ny fizahan-tany misy ny fiara-miasan'ny ministera amina influenceuse izara ny ankatony Madagasikara amin'ireo tambazotra ny tsirasera ny buan'le voyage zany mizara ny fizahan-tany eto Madagasikara ny tourisme zany mba elana le fomba fijery zany hoe mandeha amin'ny toerana anankiray dia tsy maintsy hoe any amin'ny plage na hoe ny toerana efa be palaza zany andehanana fa afaka hoe mijery an'ireo tanàna madinika na ireo toerana mbola tsisy malaza tsisy mafantatra zany zay zany tena buan'le izy hoe tourisme manampy ny malagasy rehetra zany na gargotte kely io zany na toerana mbola tsisy malala zany zay le tanjony fiarahana malagasy sy fanandratana an'ireo artisan zany ireo mpanao asa tanana madinika sy ny olona zay mety azo resana anatin'le voyage anomboka ny 20 jolay izao ny fiangany iazo ny lalam-pirenena faefatra sy fahenina izay vinaina ho vita ao anatin'ny 15 andro amin'ny alalan'ny moto fitetezam-paritra izay iarahana miasa amin'ny mpiara-mombonantoka azo vazaina koa fa moto dia moyen anankiray ahitantsika ny tena hoe ny antiny rehetrarehetra ny Madagasikara azo vazaina hoe tena véhicule tsara zany izy io betsaka misy efa misy fotoana zareo vazaha efa mpanao voyage mandeha any anaty ala sy ny sisa fa mijanona ho anazy le izy fa tampia miaraka amin'ny fara tena hoe izara le ny zava-misy ny tena eto Madagasikara no dia mahatonga anay hoe andao anohana ny fara
Monrobe Trip Culinaire no anaran'ity fitsidiana ity ary hita amin'ny tambazotra tserasera Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ary arahana miasa amin'ireo blogueur sy influenceur malaza ny ivelany ihany koa hizara ny vokatry fararabekijana. Fa iazo ny mananjary vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity anidina ifotony nijery ny vozotry ny asa fanarenana sy fanatsarana ny trano eva ao amin'ny kianjan'ny fahaleovan-tena Masindrano ny ben'ny tanàna mananjary maître Coco tamin'ity androany ity asa izay nanomboka andro vitsilasa izay ary atao mihoatra ny anampanantenaina ny atsaran'ny kalitaony asa anatin'izay hoy ny ben'ny tanàna ezaky ny commune ambony vohitra mananjary napiny ny fikambanana Diaspora Active 317 avy any Frantsa no nanatanterana izay fanampanazavana. Fa manomboka ny asa ary miroso araky ny tokony ho izy ary ampanantenaina fa ho vita tsy ho ela satria ny asa manao izay farany tratriny ainy ny mpiasa manatanteraka anty fanarenana sy fanatsarana ny kianjan'ny fahaleovan-tena ity indrindra fa ny lampihazo na ny podium izay iarahantsika mahita izao. Ny vinavina izay napetraka teo aloha dia mihoatra an'izay no endrika fanatsarana izay atao ato satria miezaka izahay ny mampiasa araky ny tokony ho izy izay eo apelatana. Dia izay ihany koa no entintsika miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity misy 5 ireo namony ainy raha toka 50 ireo naratra tao amin'ny tanànany Goma ny RD Congo taorian'ny fifandonana teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny miaramila ny firenena mikambana tany an-toerana. Miaina anatin'ny tsy fandriam-pahalemana trano ireo mponina na eo azy ireo casque bleu antony fihetsiketsehana rano nambarana izy ireo. Any RD Congo, misy 5 ireo namony ainy tao amin'ny tanànany Goma nandritra ny andro faharoan'ny fihetsiketsehana nataon'ireo mponina manohitra ny iraka tanterahin'ny miaramila firenena mikambana ny an-toerana na ireo casque bleu raha ny fanambarana nataon'ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta. Tsy mahomby ny paikady apetraka ireo miaramila avy amin'ny firenena mikambana manoloana ny ady atao amin'ny vondrona ratafika apokomra ny fanazavana. Omaly maraina, amanjatony ireo mpanao fihetsiketsehana ny azony tobony misy ireo fitaovana ampiasain'ireo MONUSCO ary nanafika ny toby itoeran'ireo miaramila satroka manga tao an-tampon-tanànany Goma. Nanameloka ny fanafiana ny toby sy ny asetra ny anjady tamin'ireo mpiasan'ny firenena mikambana ny an-toerana ny gouvernemanta Congolais. Hoentitra ny fandraisana fepetra sy ny fanasaziana ireo tompona antoka tamin'izany raha ny nambaran'ny tompona ndraikitra. Tsy ahivina, nanomboka ny taona 1970 no nitoetra tany amin'ny fireneny RD Congo ireo miaramila satroka manga. Miisa 4,000 sy 1 alina ankehitriny izy ireo no mitoetra ny an-toerana ho fametrahana ny fandriam-pahalemana. Izay ihany koa nentina namana ny fampalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrahana hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.